avec C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Tout pour transformer vos projets en réussite. Cette année, donnez vie à vos projets avec nous. Manoltranao ny vaovao. Global Ciment no ambadik'ireo nofinofy, ireo rindrina voatsangana ary ireo fotodrafitrasa sy ny lalana rehetra. Global Ciment, ho mafiorina no avy. Manoltranao ny vaovao. Assurance art, dimampolo taona ny ilanao. Manoltranao ny vaovao. Salama tompoko, tonga soa tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voanja fiafy. Manoltranao ny vaovao. Tsy tokony hisy alangalana intsony ny olom-pirenena tsirairay avy raha tena mila vanovana ny isam-batan'olona izay tokony handray anjara ary tsy tokony ho tompotrano ny olona amin'ny zava-mitranga eto amin'ny firenena. Tsy ekena intsony ny tsy maty manota, tsy maintsy averina ny fitoniana ara-toekarena sy ara-tsosialy. Isan'ny teboka namafisin'ny Prime Ministre nandritra ny fanombohan'ny fifanatrehana mivantana teo amin'ny gouvernemanta sy ny solombavim-bahoaka. Fotoana izao hanamafisana ny adisika amin'ireo firenena sy vondrona samihafa miara-miasa amin'ny firenena ho fampivoarana ny toe-karena hoy ny mpamakafaka ara-toe-karena. Nanao fitakiana teo anoloan'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka ny PSS androany isan'ny olana ny fitsaboana ny tsy fahampian'ny mpitsabo ka takinany sy ny fandraisana ho mpiasa mpanjakana. Olona fito amby telopolo no namony ainy no nitondra drano tao aorian'ny orambe ny Alahady tany Safi Maroc. Ity no fahavoazana nateraky ny loza voajanahary mavesatra indrindra tany an-toerana tao anatin'ny 10 taona. Ny antsipriandreo no arahantsika ao anatin'ny fahampalalam-baovao. Fotoana ny fampalalam-bavao vaoantsika indray eto amin'ny fitalavitra kolo atena ny araba tomboky lasy tongo vavy manasa anao ihany koa anaraka ny antsiprian'izay toy ny mahazatra matoa andatsoratra avy hatrany no anokafantsika ny fiarahana. Tsy tokony hisy alangalana intsony ny olom-pirenena tsirairay avy raha tena mila fanovana. Izany hoe anisam-batan'olona ny tokony ho tompony sy handray anjara ao anatiny ary tsy tokony ho tompotrano miono amin'ny zava-mitranga eto amin'ny firenena intsony ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Matoa andatsoratra. Napetraky ny gouvernemanta ho lara-pahamehana ny fametrahana fitoniana ara-toe-karena antoky ny filaminana sosialy hoy ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta nandritra ny fanokafana ny fasafasy teny amin'ny lapan'Tsimbazaza ny maraina teo. Nambarany tamin'izany ihany koa fa nitondra vokatra ny ezaka diplomatika tahaka ny fiverenan'ireo famatsiana sy fanohanana arabola amin'ireo mpiara-miambo anantoka ka isan'izany ny vondrona Eropeana sy ny banky iraisam-pirenena izay miverina matoky ny fanjakana malagasy. Tsy fampanantenana intsony ny fanavaozana hoy ny Prime Ministre fa fiovana tsikelikely tary ny vinana asa mazava voafaritra anatin'ny politika mpanjakana mifototra amin'ny zava-misy sy ny takiny ny vahoaka malagasy. Raha miresaka izay fifandraisana diplomatika izay dia isan'ny takiny vahoaka malagasy ny isin'ny mangarahara ka tsy hisy fifanarahana miafina na fifandraisana ambadika tahaka ny mpitondra teo aloha. Nanimba sy namotika ny fireneny izany fifanarahana miafina amin'ny firenen-kafa nataony ny mpitondra teo aloha izany. Tao anatin'ny boky Le Journal d'un Prisonnier nosoratan'ny filoha frantsay teo aloha Nicolas Sarkozy ohatra dia nilaza izy eo amin'ny pejy fahatsy 570 andalana faharoa fa naingavy mafy azy anampy ny rainy hiala tamin'ny fonja teto Madagasikara ny zanaky ny colonel Philippe François. Tsy nandray ny fianakavian'ny Philippe François nefa hoy izy Emmanuel Macron no ny fahafantarany ny fifandraisan'ny Nicolas Sarkozy sy Ian Rajoelina. Midika izany fa efa nifandray tamin'ny Frantsay, efa Frantsay hatry ny ela ny filoha teo alohan'ny Rajoelina. Ny fanontaniana petraky ny beseny maro eo anatrehan'izany dia ny hoe ahoana ny nahafahan'ny filoha Frantsay teo aloha nanao fampiraharahana ahafahana gadra politika voapanga ho nikasa hanonga-mpanjakana ary nahazo valiny izany fangatahana izany.
tena ny tombontsoa ny malagasy marina ve no nokatsahin'ny filoha teo aloha Andry Rajoelina sa solontenan'ny frantsay teto Madagasikara ny katsaka tombontsoa ny frantsay. Nanamafy ny prime ministre lehibe ny gouvernement androany fa isan'ny fanambogoavana io firosoana amin'ny fanavozana io ka mitaky fahamatorana sy faharetana iombonana ary indrindra fiarahamentana sy fifampitokisana. Na izany ny ohatra tsara omen'ny mpitondra no miteraka io fifampitokisana resahana io. Sarotra ny atokisany vahoaka ny mpitondra raha toka tsy manaja lalàna, raha toka ny mpitondra mampanantenany tsy misy, na mpitondra tsy manana politika mazava, ary indrindra mpitondra manao fifanarahana miafina any ambadika. Tsy mikatsaka ny tombontsoa ho an'ny firenena sy ny vahoaka fa ny tombontsoa ho an'ny tenany. Ilaina hatrany ny mangarahara amin'ny fitantanana ny firenena ary tsy tokony ho tompotrano miono amin'izay rehetra mitranga ny vahoaka malagasy. Fiombonam-po sy fifanomezan-tanana nokatsahina amin'izao fotoana ny fanavozana izao ka tsy tokony hisy ahilika tahaka ny zavanitranga teo aloha intsony. Fiarahamentana ary ny feon'ny vahoaka malagasy iray manontolo miainga iny fotony avy eny anivon'ny fokotany no ilaina ka rafitra ahafahana miroso amin'ny tena fanavozana. Raha miresaka fihaonan-doha-pirenena mantsika izao dia midika izany fa manomboka eto dia mila olo-pirenena tompon-draharaha amin'izany Madagasikara fa tsy hisy halangalana intsony raha tena mila izany fanovana izany, hoy ny mpanao politika iray naneho ny heviny. Ny isam-batan'olona mihitsy no tokony ho tompony sy andray anjara ao anatin'izany. Izay mantoan-datsoratra ny sampana fampalalam-baovao any Androany fa tsy ekeny intsony tsy matamanota eto amin'ny firenena tsy maintsy averina fitoniana ara-toekarena sy ara-tsosialy atao lara-pamena ihany koa ny famalina ny filan'ny vahoaka indrindra amin'ny fisitrahana jiro sy rano isan'ny teboka namafisan'ny prime ministre lehibe ny gouvernement ireo nandritra ny fanomboana ny fifanatrihana mivantana teo amin'ny gouvernement sy ny solombavam-bahoaka Androany teny Tsimbazaza. Rina fitiavana. Tsy ampy andrefesana ny asan'ny mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta ny iray volana sy tapany ny asan'izy ireo. Hoy ny akamaroan'ireo solombam-bahoaka raha nandray fitenenana nandritra ny fifanatrihana mivantana teo amin'ny rotonta. Saingy miandrandra fanovana sy fanavozana mitondra vokatra azo tsapahitanana avy amin'ny fitondram-panjakana ny vahoaka. Miantso ireo ministra tsiraray ireo solombam-bahoaka hijery sy hamahaingana ireo olam-bahoaka isaky ny distrika. Maika ao anatin'izany ny fijerenany tsy fandriam-pahalemana, ny fiahinan'ny lafin'ny fahasalamana, ny famahanan'ny olana ny fanabeazana, ny fametrahana vahaolana maritra momba ny jiro sy ny rano, ny fanamboarana ireo lalam-pirenena, ny tokony anampiana ny tantsaha amin'ny fambolena sy ny fijerena ny vidim-bokatra. Mangataka departemanta ny vahoaka ny ambanivolo rehetra ny teneniko tia departemanta ministeriel misahana ny tontolo ambanivohitra fotsiny satria matetika zany tontolo ambanivohitra dia adino varina ty andrenivohitra sy ny tanan-dehibe daholo ny gouvernemanta ataoko angamba fa isan-kerinandro ny tanora voatifitry ny dahalo atao evasanina makany fianaratsoa ny ambulance dia 400 000 ariary zay vao mahatonga any tsy fanambolan'izany ny vahoaka any noho izany dia ifantoka tanteraka amin'ny tontolo ambanivohitra io département io mba hirindra ny fampandrosoana ny firenena. Any aminay misy tany efa namboleny voaka fa misy 30 taona mahery andrematy ministra ny fanajariana ny tany. Io tany io namboleny voaka tao anatin'ny 50 taona. Amin'izao fotoana zao nefany miororo ny vahoaka satria misy olona mangala an'ireo vahoaka reo amin'ny toerana amboleny io. Ao amin'ny commune Beroboka Nord izay mampisaka ny Morondava sy Borosivy. Ka miandrava nareo oatonta mba haniraka olona idina ny fotony hanatoro an'ilay vahoaka hoe ity ny faritra azo ambolena, ity ny tsy azo ambolena. Miainga amin'ny lalam-panorenana zany no entsika anorenana ny fiainana vaovao ho fanavozana ny firenenantsika ty. Io fanavozana na ny fanatsarana ny lalam-panorenana io ampandraiso andraikitra ny vahoaka rehetrarehetra fa tsy atao anatina groupe na olona vitsivitsy no mandinika azy ka sakafo masaka no atolotra ho an'ny vahoaka ka mila mazava izay ary raha azo atao ary ento manomboka avy any amin'ny base na avy any amin'ny fototra mihitsy zany ny fakankevitra amin'izany ataovy mazava amin'ny vahoaka malagasy mba tsy hisy ny fisalasalana amin'ny famolovolanana zany lalam-panorenana vaovao zay.
Nitondra fanazavana eo anatrehan'izay fangatahany solombavambahoaka izay ny Prime Ministre izay nilaza fa tsy fampanantenana ny fanavaozana apetraka fa vokatra mitaky asa avy amin'ny ministera tsirairay hamalina ny fitakian'ny vahoaka. Tsy misy ambony lalàna eto amin'ny firenena ka tsy ekena intsony ny tsy maty manota hoy ny fanazavany. Iompana amin'ny fanatanterahana ny filan'ny vahoaka momba ny fisitrana angovo sy rano. Ny fitoniana ara-toekarena sy ara-tsosialy ny asan'ny governemanta ao anatin'ny 30 andro manaraka. Raha ny fanazavany ny Prime Ministre trany. Nany baiko avy hatrany ireo ministra ny Prime Ministre hidina ifotony amany olana mampijaly ny vahoaka. Tsy nisy notapenambava fa nalalaka ny fahafahan'ny solombavambahoaka ny teny ireo olana na fitarainana any amin'ny distrikta misy azy ireo tsirairay. Mila mandeha mijery ny zava-misy any amin'ny tontolo ambanivohitra tsika zay mifandraika amin'le teo mba jerena le lalana any mba ahafahan'ny olona mamoaka vokatra satria teo zany izy nyteny misy sompotra tsika ne manafatra varo fa 800,000 tonnes jusqu'à 1 million de tonnes zao nefa tsika taloha mpanondrana vary de tokony jerena zany le sompotry Ambatoboeny, sompotry Bealanana ty le hoe mora be le mandeha manafatra vary any velany fa alohantsika mba miezaka ahoana moa filazana zany mampirisika ny malagasy averina amin'le zavatra hainy sy nentim-paharazana satria zavatra lehibe indrintsika malagasy teny vary sy ny rano. Ahoana ny ahafahana miexploiter ny ressources locales anisan'izany ressources humaines fa tsy hoe stratégique ihany na hoe ressources minérales na hoe ressources. Ahoana ny ahafahantsika manome fanajana ireo ressources ifotony anisan'izany olombelona no voalohan-karena de voaray ho tompoko de hodiniatsika de azadino fa misy mifandraika amin'le fanontanian'le olona teo hoe jerena amin'ny loi de finance 2027 tsika nieritreritra hoe anisy loi de finance rectificative mais de zay azo enjehana amin'izay tompoko de fa hojerena zay azo atao na de menareo hatramin'ny 2027 zay de andao zay hiezaka alohan'io de raisina le zavatra proposenareo. Mbola ity rahampitso ity fifanatrehana mivantana eo amin'ny mpikambana ao anatin'ny governemanta sy ny solombavambahoaka eny amin'ny lapan'ny antenne mera-pirenena ity. Miresaka an'izay fifanatrihany governemanta sy solombavambahoaka izay hatrany amiroso amin'ny fanangonana sy fiarovana enitra ireo andramena na bois de rose ny fitondram-panjakana anafoanana ny gaboraraka nisy teo aloha ny Prime Ministre namaly ny fanontaniany ny solombavambahoaka tamin'ity androany ity. Atao anatin'ny mangarara sy manara-dalàna ihany koa aorian'izay ny famarotana azy ireo ho tombontsoan'ny vahoaka malagasy ny Antsipriany. Notakin'ny solombavambahoaka ampabe maso teo anatrehan'ny governemanta androany ny momba ny andramena. Mila aseho fanta-bahoaka ireo andramena ananan'ny Madagasikara amin'izao fotoana izao. Tokony amidy anasoavana ny vahoaka ihany koa ireo harem-pirenena fa tsy ekena intsony ny fanondranana antsokosoko izany hoy ny solombavambahoaka. Ka ty bois de rose ty zany angatahana ho lazain'ny fanjakana malagasy hoe firy ny stokony bois de rose misy zao aiza aby ny misy anazy ary raha amidy io iaho aloha mietrretra zany hevitsiko aloha amidy de amina zavatra mazava tsara ny ampiasana anazy fagnarenana ny jerama mboarana lalagna fanaovana barazy manondraka tanimbary ary fanaovana table banc zany hoe ny mangarahara amin'ny bois de rose ilaina zany fa misy koa secteur zay ny arenatsika tena very kanefa tsy mahasaky manao fanitsiana mahasaky mandray fiara-pakevitra ny fitondram-panjakana de olo-ranomasina io zany no anaovana fahasakena tonga de misy fetaka any be dehibe amin'ny vola miditsy amin'ny fanjakana. Hentitra ny Prime Ministre namaly ny fangatahany ny solombavambahoaka. Efa nisaka anondrana antsokosoko indray ireo andramena manoloana izay ao anatin'ny fanangonana ireo andramena ankehitriny ny fanjakana. Hoentitra ihany koa ny fiarovana ireo harem-pirenena ary atao ara-dalàna rehefa iroso amin'ny famarotana izany ho tombontsoany ny firenena. Ny probleman'izy tsika misy fanarahana international miaraka amin'ny CITES noho izany na efa tapaka raha le bois de misy toky eran-tanàna de nataon'ny baiko menan'ny ministera aloha
dia mahatovy kely le inventaire de stock dia fatarina izy le misy le stock dia sécurisena le stock aloha satria fa nanomboka anisany resaka resaka boîte de rose iny dia efa misy sady indray zany efa tratrany zareo manam-pahefana moa efa saky andeha hanondrana boîte de rose aloha izy tena tsy azo ahondrana aloha fa tsy maintsy mifanaraka amin'ny CITES sika amin'ny disposition satria tsika membre ny CITES dia tsika appliqué amintsika ny lalàna tsika tsy maintsy manaja an'le lalàna tsisy miteny akory tsy ho amidy ireo fa alao ataontsika manara-dalàna le zavatra ho ataontsika dia sécurisetsika aloha le izy dia efa zay ny ataonay amin'izao fotoan'izao identifiena atao le stock aiza misy azy dia sécurisetsika dia mifanaraka amin'ny CITES misy cellule juridique spéciale en primature no efa mifandilika amin'io. Tsy aivina manodidina ny $7,000 ny taona ny vidin'ny fivarotana ny andramena. Voalaza fa teo anelanelany ny taona 7,794 sy 4,1 taona ny bois de rose naondrana antsokosoko aweto Madagasikara ka 700 taona izany teo anelanelany ny taona 12 raha ny loharambavao azo. Anasana araka izany ny fanapa-kevitra oraisiny ny fanjakana eo anatrehany ity harem-pirenena mampalaza ny Madagasikara ity. Lohahevitra maro no voaresaka nandritra ny fikonan-dohany antoko politika teny Akorondrano izay ny farana tamin'ity androany ity. Isan'ny teboka ny adikevitra tamin'ny famaranana androany amin'ny fampisarahana ny andraikitry ny fahefana misy eto amintsika io ihany koa momba lalam-pandrenana sy ny rafi-pividianana atolotra ny fitondrana ho fandraisana anjara amin'ny fikonan-doham-pirenena amin'ny fekevitra tapaka raha ny fanazavana tamin'ity androany ity. Gabain loha. Ny farana androany ny fikonan-dohany antoko politika tetsy Ankorondrano izay nokarakarainy siapina ny sehatra ifanakalozana anatsarana ny fanaovana politika sy ny kafima na ny komity fanavaozana ifotony any Madagasikara nandritra ny 3 andro. Lohahevitra maro no niadinikevitra sy novelabelarina hatramin'ny zoma teo izay nandraisan'ny mpanao politika Ray Aman-dreny Aradrazana, teknisianina sy ny sisa anjara niverimberina ny fanatsarana ny fomba fitondrana ny firenena ahatongavana amin'ny fampandrosoana imatimatesa ny rehetra. Mivangongo loatra amin'olo anankiray ny fitondrana ny fahefana zay no ka na eto Tananarivo ane mitadana io mitadana io resaka décentralisation satria vao mandeha nao 15 km ny Tananarivo nefa efa misy efa tena ataontsika hoe sisy sekoly ny sasany sekoly rasirasy dia agnova ho ny constitution. Ny androm-panjakana zany dia ataontsika zany efa fantatry ny vahoaka foana zany io hoe apetraka zany hoe iza ny tokony hitondra ny raha tonga ao amin'le hoe teteza mihitsika dia ny efa eo atoerana zany fa misy kosa ny tsy maintsy fanamboarana sy fandrindrana ao anatin'izany fandaminana zany mahateteza mihitsy azy dia edina hevitra zay ary apetraka zany hoe mandray anjara daholo ny tokon'olona na sokajon'olona na ataontsika zany fikambanana isan-karazany ao anatin'izay adihevitra sy zay fananganana zay teteza mita zay. Voaresaka naharitra nandritra ny famaranana androany ny tolo-kevitra andravana na anavaozana tanteraka ireo androm-panjakana misy ankehitriny. Teo ihany koa ny momba ny fikarakarana ny fifidianana izay voalazany ireo mpandray anjara ho isan'ny fototry ny olana sy ny krizy ny fandimby teto Madagasikara. Raha tsika malalanga efa nisan'ny fototra misy mikorotana teto ny voka-pifidianana. Ninina zany lazaina tsy maintsy tadiavana vahaolana ny fanatsarana ny atao hoe lalam-pifidianana mba fifidianana ekeny rehetra andraisan'ny rehetra anjara ary valim-pifidianana ekeny rehetra. Amin'le resaka chronologie ny élection maro ny olo mangataka an'io ampanomboy ambany aloha zay vao miakatra ambola satria raha vao lany eo ny président dia lasa dao magnaraka an'igny koa zany rehetrarehetra zany zavatra hodinigny miaraka ame nama toa zay kosa sy dia miditra amin'le hoe tsy mahazo manao élection sy mividitra amin'ny fifidianagny zay mitondra tamin'ny transition izay zasy dia ay sy dia tena makasitraka an'izay loatra zahay fa ho hitan'olo eo foana nge zay tokony nanao sara na mitondra ame transition loka sy mety nataonao mazava ho azy fa sisy olo hifidanao. Anisan'ny fanovana takiny antoko tsara tahafina eo amin'ny setry ny fifidianana ihany koa ny anamafisana ny fanaraha-maso sy ny ametrahana fifanarahana mazava momba ireny mpiasam-panjakana olom-boatendry mandray anjara amin'ny fampelezan-kevitra isaky ny fifidianana ireny. Araka ny fanazavana atolotra ny fitondrany fanavaozana ny fehin-kevitra tapaka amin'izao diniky ny mpiantsehitra amin'ny politika izao. Fanirina ho ireo mpandray anjara ny tsy ho lalam-panorenana iray tahaka ny teoloha no isafidiana inona tsy amin'ny famaranana ny fikonan-doham-pirenena izao fa tokony mamolavola lalam-panorenana roa na mihoatra an'izany afaka isafidiana.
vaovao ny toe-karena vetivety fotoana izao anamafisana ny adisisika amin'ireo firenena sy vondrona samy hafa miara-miasa amin'ny firenena malagasy ho fampivoarana ny toe-karena tsy tokony hanona fotsiny amin'ny agoa handray ireo vokatry ny orinasa afakaba fa tokony hitady lalam-barotra hafa ho ireo mpamakafaka ara-toe-karena tamin'ity andro anty honina saina. Manoloana ny aya ny amin'ny mety hitohizana na tsy ny fisitrahany Madagasikara ny tsenany agoa amena ny fitadiavana fitondram-panjakana vahaolana hafa isoroana ny fahaverezan'ny asa indray hoy ny teo anivony randrana sindikaly. Fanovana ilaina zany am'izao tokony hoe tsy mifatoka amina vondrona na firenena ray fotsiny tsika satria raha vao misy olana kely zany amin'iny de tonga de amanarivony amanetsany ndray ny mpiasa mikaikaiky satria tsy afaka mihodina de eo zany tena itodihana hoe inona le nrasan'ny ny mpiasa ao anatin'izay de zay ilana ny fanjakana manamora n'izay fampiresana amin'ny mpamatsy vola sy ny vondrona iraisam-pinafana mitady lalam-barotra mahafa anay zany reo ny ilain'ny ny tohan'ny sehatra tsy miakina ane sehatra tsy miakina tsy mitady hoe omen'ny fanjakana vola mivatana ane fa ilay fanampiana am'izay fanamorana ny fahazahoana mpamatsy vola ahafahany manondratra sy ny fisin'ny lalam-barotra marobe. Ny fisitrahany Madagasikara ny tsenany agoa no isany ampiroborobo ny fisokafandreo orinasa afakaba teto Madagasikara hoy ny mpamakafaka ara-toe-karena. Mety isy ny katona amin'ireo orinasa ireo raha mifarana izay agoa izay. Isan'ny lalana ny fanaovana adisisika indray amin'ny accord de partenariat économique APE intérimaire amin'ny vondrona européenne. Ity fifanarahana ity izay efa niatra nanomboka ny taona 2012. Adisisika aloha zany tokony vahaolana ataony Madagasikara fanamafisana an'izay adisisika zay afaka ataony Madagasikara ne mamadika an'io ihany koa accord bilatéral entre ny États-Unis sy Madagasikara mba elana n'ity tebitebite. Ny Vietnam zao mifanonjanana lamba de ny tsena ny Vietnam makany États-Unis de tena zay accord bilatéral zay de ny famoazana an'ireo fifanarana na ireo accord commerciaux zay efa nataony Madagasikara amin'ireo région maro ireo firenena maro eto amin'izao tontolo zao anisany hoe afaka tsy andrano Madagasikara amin'izao fotoana zao ihany koa de ilay accord de partenariat économique zay lalam-barotra zay tokony fampiresahantsika sy hodiniantsika ary ahafahan'ny Madagasikara mamany olan'izao amin'ny tsena ao Europe. Eo ny fitadiavana fiara-miasa amina vondrona na firenena hafa fa tokony irosona ihany koa mialoha na mifanindran-dalana amin'izay ny fanatsarana ny kalitaon'ireo tolotra omeny Madagasikara. Azontsika atao tsara zany mametraka choix de partenariat stratégique amin'ny alalan'ny fanatsarana any kalitaon'izay vokatra zany ahondratsika makany ivelany satria eo foana indraindray no ahitana lesoka zany ka lasa ny ataontsika hoe tsy compétitif lay produit zany exporté itsika am'izay fotoana zay. Ahoana fomba ahafahantsika miinciter an'ireo ny ataontsika hoe misehatra amin'izay vokatra zay ahondrana makany ivelany zay zany mba ahafahantsika tena hoe mametraka lobbying amin'ny quantité ny vokatra zay miala avy eto Madagasikara eo ihany koa zany amin'ny lafiny resaka prix satria tokony hipetraka mazava tsara ny rapport qualité prix fa tsy hoe faly fotsiny sika manatsara n'ilay kalitao an'ilay vokatra zay ahondrantsika eto Madagasikara nefa lay prix zany de zareo avy any ivelany foana no nde ataontsika hoe midéterminer na mametra an'ilay vidin'ilay vokatra zany hanika lasa réticent ihany koa zany reo nde ataontsika hoe pisehatra amin'izay vokatra amin'ny zavatra ahondrantsika makany ivelany zay. Fotoana amadiana ho vokatra azo tsapaitanana ireo fifanarahana maro nosiny avy ny Madagasikara izao ho iatrany ireo mpamakafaka ara-toe-karena na io amin'ny sehatry ny lamba sy ny fitafiana izay vokarin'ireo orinasa afakaba. Eo ihany koa ny vokatra azo avy amin'ny fambolena sy ny fiompiana ary manampy ireo ny jono sy ny arena ankipony tany. Fa tsy voaja hatramin'izay ny laïcité de l'État na tsy fiandaniny ny fanjakana amina ny toko-pivavahana na ny toko-pinoana iray. Antony anamafisany komity nasionala ny fokonan-doha-pirenena ho an'ny mpino silamo ny tokony hanajana sy hampiaran'izany indrindra amin'izao fotoana ny fanavaozana sy ny fanarenana eto amin'ny firenena izao. Daniela Minoso.
Maro ny teboka mila renina raha iroso amin'ny fanarenana ny firenena ka hitondra fanavozana marina ny mpitondra fanjakana ankehitriny ny teo anivo ny komite nasionaly ny fikonan-doha-pirenena ho an'ny mpino silamo ny KNKPMM ho an'ny finoana islamo manokana izany teboka mila jerena akaiky ary mbola ediny izy ireo mafy hatramin'izao ny mahakasika ny fampiarana ny laïcité de l'État na ny tsy fiandaniany fanjakana amina tokom-pivavahana na tokom-pinoana iray. Izahay raha manana anarana arabo na comorien moa ny ilazantsika azy na karana ny ilazantsika azy rehefa misy an'igny anarana igny fotsiny dia manahirana ny procédure na mikarakara taratasy ary le olona isany iainanay zay zavatra zay. Ny vehivavy izay iarahantsika mahita ny vehivavy ny zanakay ny anabavinay na ny vadinay rehefa any amin'ny toeram-piasana reny dia tsy mizaka ny zony zay zavatra zay fa voaelingela hoe esoro io isan'ny identité zay resana teo zay zavatra zay nefa etsy ankilany miaina malalaka tsisy teneniko teo ny masera zay asehatra rehetra andehanana tsisy olana zay zany no isany amafisana io tokony ampiarina le laïcité de l'État satria raha niatra teto Madagasikara ny laïcité de l'État tsy nisy zany olana izany. Raha iverenana nanolo-kevitra trano tamin'ireo fakakevitra ny fandimby teto amin'ny firenena ny teo anivo ny komite nasionaly ny fikonan-doha-pirenena ho an'ny mpino silambo saingy tsy nisy hatramin'izao ny fampiarana ny tolo-kevitra izay narosin'izy ireo. Antony jorin'ny komity anara-maso hiaro hatramin'ny faran'ny efitra tolotra izy ireo mandritra ny fankakevitra ahafana mampandroso ny firenena raha ny fanazavana trany. Tsy voazao no nisy ny fanavozana fa nisy foana ny fanavozana teo fa nitondra inona tamintsika zany fanavozana zany ny antony joronay mba andefasana ny hevitray satria misy ny zavatra efa tsara teo amin'ny olalampanorenana io fa ny fampiarana azy no tsy niatra araky ny tokony izy fa nampiarina araky n'izay tiavana azy. Nanatanteraka fikonan-doha isam-paritra ny 13 sy 14 Desambra teo ny komite nasionaly ny fikonan-doha-pirenena ho an'ny mpino silambo na ny KNKPMM. Nifantoka tamina loha hevitra misy fito lehibe ny fikonan-doha isam-paritra izay notanterahany ireto farany. Voalohany amin'izany ny fanavozana sy ny fitondrana, ny fampandrosoana ara-tsosialy sy ny maha-izy azy ny mpino silambo, ny toe-karena sy ny sektora lalina, ny fandriampahalemana sy ny fisorohana ny fifandirana, ny fiara-miasa iraisam-pirenena sy ny fifandraisana arabo-musulmana, ny fitantanana sy ny fanavozana eo anivo ny fiarahamonina musulmana, ny angovo, ny foto-drafitrasa ary ny akibony tany sy ny toe-karena manga. Ny fehi-kevitra mahakasika ireo loha hevitra ireo izay ho angonina ka hoentina hodiniana indray mandritra ny fankakevitra nasionaly izay ho tanteran'ny komite nasionaly ny fikonan-doha-pirenena ho an'ny mpino silamo ny 20 sy ny 20 Desambra ho avy izao mialohan'ny hanaterana azy eo anivo ny fiadidiana ny fanavozana ny Repoblika ny Madagasikara. Hitatitra olona manomboka rahampitso ny fitaterana andalamby antanàn-dehibe mampitohy ny Soarano sy Ambomanambola. Lamasinina iray no miasa aty am-panombohana ka indroa isan'andro no andeha ary 3 ariary ny sarandalana. Isan'ny fandaminana sy ny fanetana natao amin'ireo mipetraka manakaiky ny lalamby ho ny teo anivo ny ministera tamin'ity andro anty. Tojondrina Tahiry. Misokatra ho an'ny rehetra manomboka rahampitso ny fitanterana andalamby antanàn-dehibe mampitohy an'ny Soarano sy Ambomanambola taoriny ny andrana natao androany. Indroa isan'andro mandroso miverina no mandeha ny fitanterana amin'izao fanombohana izao. Amin'ny 10 ora maraina ny fiangana voalohany avy eo Soarano makeny Amoronakona Soarano. Ary amin'ny 10 ora sy sasany arivo ny dia faharoa Soarano Amoronakona Soarano. 10 minitra ny faharetan'ny zotra ka misa valony gara lalovana 2 minitra isaky ny gara ihany no mitsanona. Ho an'ny vahoaka zay arabaina kokoa amin'izao etape tratratsika zao dia hoe ny fanajana satria ny resaka sécurité dia zava-dehibe tokoa mba anaja zany ny toromarika rehetrarehetra zay apetraky ny mpiasan'ny setu amin'ny fandaminana ary koa ny fikarakarana ny foto-drafitrasa zay vita eo satria fananany ombonana izy ity ka anjaratsika rehetrarehetra zany ny ipreserve anazy mba haritra mba ilovainy tahanaka faramandimby. Alatsinainy hatramin'ny sabotsy no iasan'ny lamasinina
ary iray monja aloha atreto no ampiasaina amin'izao fotoana fanomboana izao ka mahazaka hatrany amin'ny 300 olona ny voyazy iray 3 ariary ny sarandalana misy toeram-piatoana enina eo anelanelany Soarano sy Ambohy Manambola. Efa kelikely eo io ampitomboana satria ny fitaovana mbola tsy ampy aloha zany fa mbola io fitaovana anankiray aloha zany no entintsika mivezivezy eo. Station anankivalo zany a manomboka Soarano hatrany Ambohy Manambola. Ty ny voalohany ty eto Soarano ty. Station moa no ilazana an'ireto train urbain ireto ny anazy. Station Soarano dia Ampefoloa, dia Soanerana, Androndrakely, Mandroseza, Ambohipo Sud, Amoronakona dia Ambohy Manambola. Ny train zany dia mijanona isak'ireo station reo. Eo ampanomanana ny lamasinina faharoa anamafisana ny tolotra ny fanjakana. Ho jerena akaiky ireo passage au niveau na ireo arabe manapaka lalamby miisa 10 amin'ireo lalana voakasika izay verina fa faritra tena marefo amin'ny lozam-pifamoivoizana. Misy ny fanentana natao amin'ireo manakaiky ny lalamby isorohana ny loza. Isy fiara-miasa amin'ny skoto ny fanentanana isaky ny fokontany raha ny fanazavan'ny Italia Général ny fitanterana antanety. Lafomba vao hafa filanjana Sorabaveto no nanehoany vahoaka ny commune ambanivohitry Mantalia district Anambilobe ny fitakiana amerenana ny vodiboky mirakitra ny soram-piankonana. Efa ora ivolana zao no nikatona vokatry ny fitakiana ataon'ny mponina ny commune ary mbola tsy mivano olana hatramin'ny androany. Andao arahantsika ny fanampanazavana mikasika izay. Izay rehetra mitsangana eto dia ray aman-dreny ny mpianatra, olo tsotra, mitovy alahelo ka matsiaro mijaly loatra amin'ity resaka vodiboky ity. Ka takinay ny amerenana ny vodibokinay izay nalainy Mohamed Saleh Ankery izay mbola tsy tafaverina hatramin'izao. Takinay ny tsy verenany Mohamed Saleh sy ny forongony hitondra ity commune Mantalia ity. Takinay ny ametrahana ny PDS hitondra ity commune Mantalia ity raha tianareo isia mifilamina. Ka miafy mpitondra fanjakana izay taritiny Colonel Mikael mba hamahan'ny olona misy ato amin'ny commune Mantalia satria efa tsy voavahany OMC district sy OMC régionaly ny problème misy ato amin'ny commune Mantalia. Tsara mariny fa efa ray volana mahery ny fidenty commune ity nanomboka tamin'ny 10 novambra ka hatramin'izao. Izay ihany koa no entintsika misendedevé teo anaty dokafohy aza misaraka aminay ary. Salama tompoko, tonga soa tamin'ny Pegasus e. Zay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voenja fiafy. Manitsy azon-damosina ary manampy amin'ny fitsaboana azy. Fonina azy safidianana. Tsy tiany bibikely io tsy mandray lelanafo. Azo andalorana. Azo atao coussin ao anakanapé. Mety boela gilet de sauvetage. Ary mbola misy tapis masolotsia amin'ny loko isan-karazany, tsy mifidy toerana n'aiza n'aiza. Mahatapy soka, mora diovina sady tsy matahotra rano, nefa malefaka. Pegasus koa dia mbola manana canapé sady fandriana. Ary isolant thermique, ilay mampangatsiatsika ny atitrano amin'ny andro mafana sy mihazona ny hafanana amin'ny andro mangatsiaka. Dia tongava ralina fa misy revo izay tiany. Ny fahatokisana ny tanjona amin'ny asa fanorenana. Dimy amby folo taona izay no nisehatra tamin'ny asa fanorenana. Ny atao hoe kalitao amiko dia izay mafiorina sy maharitra. Hafa mihitsy ny Global Ciment satria mora ampiasaina, angampiasa izy ary mahafa-po hatrany ny vokatra azo. Ny fanorenana trano dia tsy vita ny fananganana rindrina fotsiny ihany fa fanatanterahana ireo nofy, fanomanana ny hoavy ary antoka sy lova ho an'ny taranaka. Feno fatokisana miaraka amin'ny Global Ciment, fantatro fa ho mafiorina ny tranonay. Ho an'ny fotodrafitrasa rehetra ataonay dia Global Ciment ihany no atokisanay. Mety amin'ny asa rehetra, tsy miova ny kalitaony, mahomby hatrany, tena manaraka ny fenitra takiana. Global Ciment no ambadika ireo nofinofy, ireo rindrina voatsangana ary ireo fotodrafitrasa sy ny lalana rehetra. Global Ciment, ho mafiorina ny hoavy.
assurance aro 50 taona ny ilanao. Taraiky le mail maika be tia tsisy connexion tia tena. Denise moa tady lova mirany. Le bêtise anaovana recherche. Misaotra ve hoany trondra soko ve mariany zany. Pi puissance S moins 1 fois sinus de pi. Mila télécharge fiche fa trop be ty miaro torty. Ndry faly ry sary rehefa ho teneko hoe apiditra fibrine. Fibrine 49 000 ariary fotsiny dia efa manana fibre optique ao an-trano tonga vaingana any amin'ny asa tao akaiky anao. Yes. Anoizantsika ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ity alay ity. Nanao fitakiana teo anoloany ny ministera ny fahasalamam-bahoaka ny teo anivon'ny professionnel de santé anova tamin'ity androany ity. Isan'ny olany fitsaboana eto Madagasikara ny tsy fampiny mpitsabo ka takiana ny isiany fandraisana azy ireo ho mpiasa mpanjakana tsy hijanona ny fitakiana raha tsy tafahoana minisitra tompon'andraikitra izy ireo raha ny fanazavana tamin'ity androany ity. Entsorasoary malala. Nanao etsika fitakiana teo anoloany ny ministera ny fahasalamam-bahoaka tetsy Amboda ny PSH na ny professionnel de santé anova izay vondronana rafitra maromaro. Ny tsy fahampin'ny mpitsabo no anisany olany fitsaboana eto Madagasikara ho izy ireo ka izay no antony izao fitakiana izao. Mitaky ny isiany ny recrutement izy ireo. Efa misy ny fifampiresahana natao teo anivon'ny anteny meram-pirenena ka nazahoana lela vola 410 miliara ariary ho an'ny ministera ny fahasalamana ary koa poste budgétaire izay misy 700 fanampiny. Ankehitriny tsy nisy toy ny tsony ireo resaka poste budgétaire ireo ny taona 2024 efa ifarana ka anaovan'izy ireo izao antso izao. Izay ireo volana anampiny ministera ny antom-pisinay ivoly ho an'ny ministera ny fahasalamana. I poste budgétaire ho an'ny ministera ny fahasalamana. Amin'izao fotoana nefa gaga izay satria efa ho tapitra ihany ty ny taona 2024. Raha ny fanazavana tonga mangataka fanazavana eny anivon'ny ministera izy ireo isanandro saingy tsy mbola nazahoana valy ny atreto. No amafisiny izy ireo manoloana izany fa hitohy-hatrany ny fitakiana ary tsy hijanona raha tsy tafahoana amin'ny ministry ny fahasalamana. Fa 2 semaines zay eto mivezivezy aty amin'ny ministera aty mihitsy dia zahay tsy manome tsinanareo amin'izay asa izay tokony ataonareo fa mba jereo situationay. Misy vehivavy teraka reo kelena izy mivezivezy aty ary faharoa manaraka an'izay dia mampavandatsy zahay tamin'ny Covid zay niady mafy amin'ny firenena aty. Tsy hita io recrutement io fa nahoana ary mampanotany tena point d'interrogation mandeha ihany lalambany tany misy recrutement fa tsy henonay nefa zay nitorona zahay combinaison zao mainty tonga dia foto tampoka tamin'ny fotoana io. Pourquoi zahay tsy jereny fahasalamana ty ministre ny fahasalamana ty mampalahelo anay nefa izy zavatra io. Ijoro ary fanina ho an'ny ministera ny fahasalamana no antom-posian'ny PSH. Mijoro manome sosikevitra ho entina anatsarana ny sehatry ny fahasalamana no anisany anjara toeran'izy ireo raha ny fanazavana. Tsy hijanona ny fitakiana ary tomby satrany ny mpandray anjara ho izy ireo nanome afatra ny ministry ny fahasalamana. Manamaivana ny firoson'ny tanora amin'ny sehatry ny asa ilaina amin'ny vanim-potoana ny fanatontoloana izao amin'ny fampianarana omeny ny Institut supérieur des sciences et technologies de Mahajanga. Mpianatra avy amin'ny sampam-pianarana maro tany an-toerana no notolorana diplôma ho marika izay fahavitany fianaran'izay. Christian Andriamierikolo Mahajanga. Mpianatra 7 no navoaka ny votoeram-pianarana ISSTM na ny Institut supérieur des sciences des technologies de Mahajanga. 970 no nahazo ny licence raha 13 kosa ny masters. Afaka miditra amin'ny sehatry ny asa vetrany ireto mpianatra vao nahavoaka ny SSTM ireto ary mahafehy tsara ireo sehatra asa amin'ny fampianarana noratoviny tao. Ireo mpianatra ireo dia nofanina tanteraka izay hanampy antsika any indrindrandrindra ny nanorasa zay nan'olon-tsotra ary azo antoko ireny tanora izay voaka ny SSTM tena manana expérience amin'izay fifanana ny noratoviny ato. Izany hoe ao ny manampahaizana mikasika ny informatique, misy koa ny any amin'ny biomédical, ny électricité, ny mécanique dia tena manana traikefan'izay ato amin'ny système. Misaotra ny partenaire zahay satria tena nampy tamin'ny fantontosana ty asa ty événement ty raha tsy zay dia tsy vita ny sortie ty. Indrindrandrindra koa ny fianakabimben'ny fampianarana ambony
raha tsy nazo lalana dia ty tsy vita dia sorana ny mistera zany nanome ny lalana ty ny fety androany ty. Ny système moa dia institut ao anatin'ny université-mpanjakana dia miankina teraka ny fanjakana dia zay ny tsara marina amintsika rehetra eto Madagasikara zay. Amin'ity ndray mitoraka ty dia misy fanampiana manokana ho an'ny mpianatra zay indrindra fa tena mpianatra mahay ato amin'ny système dia rehefa tafiditra master dia iantohany système tanteraka ny fandaniana fampianarana rehetra zay fanapahana zay tapaka mandritra ny any vaovao avy io dia apetraka zay zavatra zay. Ho an'ireo mpianatra vao vita fianarana afa-posy mahatsiaro ho ampy fanohanan'ireo mpampianatra izy ireo nandritra ny taom-pianarana rehetra izay nataony tao amin'ny SSTM. Amina tsara sady mahafinaritra indrindraindrindra mpampianatra vonona eo foana manampy anao rehefa sendra misy olana mitranga mandritra an'izay fianarana rehetrarehetra napisika ana dia ny fivoaran'ny teknôlôjia amin'izao dia mba tia hanaka ny tanora rehetrarehetra dia hivoatra amin'izay. Fampianarana amin'ny système mirindra tsara indrindra aloha anay parcours STI manokana feno ny mpampianatra dia manara-maso tsara anay mpianatra kory zareo na tonga anay amin'izao tanjona zao zany. Maro ny lalam-pifoanana azo safidianana ao amin'ny SSTM ny Universitény Mahajanga izay ahafahana miditra amin'ny tontolon'ny asa avy hatrany aorian'ny fahavitan'ny fotoam-pianarana toy izao. Avy any Mahajanga dia hiazo any Toliara vetivetsika. Namoaka mpianatra 10 avy amin'ny sampam-piofanana samihafa ny Centre Opnes ao Toliara. Ireo mpianatra ireo izay no volavolaina ho afaka hirotsaka avy hatrany amin'ny sehatry ny asa. Bono Melize, Kolo Toliara. Naseho ny fiompihofanana Opnes Toliara nandritra ny lanonana famoahana ireo andiany misalotra ny anarana avo fa matianina sy mivelatra amin'ny alalan'ny fahaiza-manao ny sekoly. Mpianatra misa 10 no indraina avoaka tamin'ity fotoana ity ahafahan'izy ireo miatrika ny fiainana avy hatrany. Ny Centre Opnes dia mamoaka ny mpianatra andiany avo izay faha 10 ny promotion izay nivoaka tao amin'ny Opnes nandritran'izay 40 taona nijoroany izay. Ny Centre Opnes vonona ny hanimeny tsara indrindra hatrany ho an'ny vahoaka ny Toliara indrindra sy ny faritan'ny Toliara Ray Manontolo ary ny Malagasy sy Vakivolo. Fa ny Centre Opnes dia mampanantena fa hanome zavatra vaovao ary tena raitra amin'ny taona voahiditra ny taona 2026. Dia manentana antsika ho tonga hianatra amin'ny Opnes fa Opnes manana mpampianatra tanora sady ampitraikefa dia mampanantena antsika fa hanome tsara hatrany. Samy nanamafy ireo mpianatra fa miavaka ny fiofanana azony ao amin'ny Centre Opnes. Je suis une apprentie de la langue française au Centre Opnes dans la promotion A. En fait, je suis très satisfaite de ce cours car ils sont vraiment très doués pour enseigner et aussi ils ont beaucoup d'expérience. Alors, je vous invite à s'inscrire au Centre Opnes parce que vous n'allez pas le regretter. Longue vie au Centre Opnes. Hi guys, I'm Fidelia, I'm 17 years old and today let me about one. I love English language at Opnes Center. Do you know that English is very important nowadays, especially for the job? That's why I invite you to join our center if you want to speak English very well. Bye and I hope you're coming. Zaho manao mécanique automobile ao amin'ny Opnes dia zaho eto mo efa agnisan'ny navita fianarana ao ary tena hafapo amin'ny fianarana izay natanay. Dia efa mafy zany ny base moteur, ny transmission, ny diesel sy ny sisa. Spécialité zany informatique. Koa manentana antsika rehetra indrindra sika tanora izay miaina ao anatin'ny teknôlôjia amin'izao fotoana izao. Mampirisika anareo hianatra ao amin'ny Opnes satria tena mahafapo ary malasalavitra ny fianarana ao. Tao anatin'ny lanonana miavaka nitron'ireo ray aman-dreny sy ireo mpandray anjara maro no nanolorana ny mari-pahaizana ho an'ireo mpianatra araka ny sampana ny anarany avy no amafisina nandritra izany fa misokatra ho an'ny rehetra ny Centre Opnes Toliara. Any Toliara izay hatrany tontosa tao amin'ny école normale omaly ihany koa ny fanolorana ny mari-pahaizana baccalauréat ho an'ireo mpianatra rehetra fampanadinana faranteo ho an'ny lycée mixte Betania. Io izay fanambina taon'Andriamatoa Mandry Dake Elimbe Razy izay ray-pia ireo mpianatra tany an-toerana andao arahantsika ny antsiprian'izay. Mpianatra miisa 100
afaka baka tamin'ny fanadinana baccalauréat farany teo avy eo anivy ny lycée mixte Betania no nitolorana ny mari-pahaizana baccalauréat omaly araka ny fanamby napetraky ny ray-piay azy ireo ho fanohanana ny ray aman-dreny manoloana ny fahasairanana amin'ny fikarakarana ny diplôme baccalauréat. Tao anatin'izay fandania zay moa ny droit azahoana ny diplôme baccalauréat iny ny frais amin'ny fangataha zany hoe ny demande ny diplôme iny ao anatin'izay koa ny fanomezana zany ny copie ho an'ireo mpianatra ireo satria zay aby ny antota taratasy ila zay vo azo ny diplôme baccalauréat. Ny antony nanovanay an'izay moa zany dia mahita fa maro ny ray aman-dreny, maro ny mpianatry tena sahira ny baka azo fa ny profo mampiseho fa mana baka nahazo noty mitovy amin'izao dia sarotry ny fahazahoana azy. Dia ny fitsangananay teo no anisany nankalefaky sy nampalaky ny fahazahoana aniny diplôme baka iny. Ho hatsaraina ihany koa ireo efitrano fianarana araka ny fangatan'ireo ray aman-dreny sy ny tompon'andraikitry ny sekoly. Misy salle de classe zay tsy mitafo décoiffé moa zany amin'ny teny vazaha amin'ny teny baiko ireo établissement reo ka amin'izao tsika miresaky izao dia sahira ny fampianara satria tsy ampy ny salle de classe ampianarandreo. Koraisinay atana zany ny fametrahana ny tafo sy ny famerena ndraiky anireo salle de classe reo ho azo ampianara hahafahan'ny mpianatra zany sianatra ao anatiny ao hitovy amin'ny salle de classe hafa zay efa mandeha. Zava-dehibe ny hetsika toy izao ho ireo ray aman-dreny sy ny tompon'andraikitra eo anivon'ny sekoly. Fanamaivana ny fahasahiranan'ny ray aman-dreny izao hetsika atao zao satria maro tokoa ny mpianatra zay afaka baka nefa tsy manan-katao tsy ampy ny fahefana eo amin'ny ray aman-dreny dia voatery mijanona na ny taratasy manamarina fa afaka diplôme izy dia tsy eo ampelantanana fa no fisian'izao petsika manombotra zao dia irarina mba maromaro ny olona tahaka an'izao manampy ny mpiarabelona mba hahafahany zaza malagasy afaka misitraka ary manohy izay fianarana zay afara ny fahafahany baka mba hiakatra eny amin'ny anjerimanontolo. Magataka hatrany alan'ny tale général ny CNAPMAD na Centre national de production de matériel didactique ny syndicat-ny mpiasa eo anivony ty orinasa mpanjakany ty amin'izao fotoana izao. Ankoatran'ireo mpiasa roa voantso teny anivony Bianco notoriana teny anivony cybercriminalité ihany koa ny délégué de personnel eo anivony CNAPMAD. Andao rahantsika ny Antsiprienne. Nanamafy ny fitokonana izay mitakatra ny ialany tale général ny CNAPMAD na ny Centre national de production de matériel didactique ireo mpiasa ao amin'ny orinasa io androany. Ankoatra ny tsy fiainona ireo mpiasa notoriana eny amin'ny cybercriminalité ihany koa ny délégué de personnel ao amin'ny orinasa io ny zoma lasa teo. Tsy voasambany no nisy fitoriana mpiasa toy izao tao amin'ity orinasa ity ho ireo mpiasan'ny CNAPMAD avy efa nisy ihany koa ireo voantso teny amin'ny Bianco. Ny mahatonga anay mpiasan'ny CNAPMAD eto moa dia noho ny tsindry azo lena izay iainanay zany. Efa ela ihany zay no nitaraina fa eto sika androany tsika efa 12 ny volana Desambra mbola iainanay foana le olana zany satria dia nitoriana indray tatsy amin'ny cybercriminalité ny namanay dia amina zavatra izay mino fa amina zavatra tsy dia misy dikany akory satria raha izay tokony hitory indray zany no toriana dia mahagaga ihany zay zany toa dia tsotra be zay hoe mangataka ny fialan'ny raha matotale zany zay satria tsy afaka miara-miasa amintsony izay. Ny ministera na izahay efa nanome méchance anazy zany ao anatin'ny fampiresahana izy tsy mety mihitsy na dia kely ohatran'ny silako zay tena tsy mety izy zay délégué ny personnel moa tena victime an'izany mihitsy nandritra ny roa taona zay niainany teo tsy isy fotoana zay tsy nangataka iresaka aminy tsy nahazo zay fa zao no mahazo anay fitoriana etseroa cybercriminalité polisy famondran-toerana fandroahana. Araka izany manao antso avy amin'ireo tompon'andraikitra ao amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena ny amahana aingana ny olana misy eo amin'izao orinasa mpanjakana izao ireo syndicat-ny mpiasa nanome 27 izy ireo analana ny tale généraly efa tsy zaka itsono izy ireo ny fanaparam-pahefana ataony amin'ny mpiasa tsy iviny nilazo io tale généraly io tamin'ny andro ny fitokonana voalohany nataon'ireo mpiasa fa misokatra ao amin'ny fampiresahana fa ny okevitra izay tsy mbola nisy na solotena ny mpiasa iray aza noraisina hifampiresaka aminy raha ny fanazavana hatrany.
ankoatry ny olana amin'ny tsy fampiny fodrafitrasa ifehezana sy tantanana ny fako eto Andrenivohitra mandrora amin'ny tsy lany ihany koa ny vahoaka manary fako etseroka isany mahatonga ny fiakaran'ny rano sy ny aretina samihafa indrindra anatin'ny vanim-potoana ny fahavaratra toy izao resahana ato anatin'ny zanam-pandaharana Kopenao avokoa amin'ny mahakasika izay ty zanam-pandaharana Kopenao ty izay anjara biriky etiny Akolo TVFM amin'ny fanabeazana olom-pirenena ndora antsika ny Antsiprian Kopenao resaka toe-tsaina voalohany satria raha ijerintsika ho an'ny mpivarotra toerana madio any mbo mety hivatana zareo ny maraina ohatra fa rehefa miala eo izy ny hariva dia ohatrany hoe maloto tanteraka le toerana izay ialany izahay dia manadio isanandro fa mampalahelo fa na mimpandalana dia verina fa ireo madio azy dia manary fako ety amin'ny toerana misy anay le toe-tsaina mihitsy tsy mety io ary rehefa tonga ny fahalotona dia mivarotra foana no anotenenina fieritreretany hoe isy anadio foana io fieritreretany hoe misy manadio foana io dia hoe misy mamafa io commune mamafa an'io foana dia ataony eo le izy tsy mifidy olona koa le olona voretra ny avoretrany hitanao antena mipôzy be madinese mipataloha jean mizipo tarapaka hatraty nefa raha vao mihinana kakapizo dia eny atsipy eny mihinana silgoma dia eny atsipy eny zao ve ny olona hoe tia fandrosoana manetana ho antsika rehetra mandrora ny tsy lany ihany tsika amin'ny fiainana satria efa mba misy le dabapako azontsika atao ihany koa ny manangona fakotsika anatina gonina sobika dia rehefa moditsika manary andreny any anatin'ny fitoeram-pako ho an'ny commune na me ohatra kely anankiray mba mametraka baka ny sordira kely mipetraka eny dia na andreofany sasany na le izy plastika nefa asiana taitsigara na ianao na iza samy tompona andraikitra fa tsy natokana ho an'ny olona ray mifahadiovana akory sanatria na mifahalotona ny anahy zao rehefa mihinana zavatra ohatry zao dia oeto raha mitondra poketra ngezangeza dia ataoko anaty poketry na raha misy poche dia ataoko anaty poche dia ty zao fombiniko dia any amin'izay toerana misy fako vo ariko le izy tanora ankizy kely enina ny olon-dehibe azy na ohatry ny ahoana fari-piainana ohatry ny ahoana atsao foana ny fahadiovana dia ninona zavatra avy hoaninao na fitoerana zavatra avy hoaninao dia raha tsy mahita fanaripako ary oeto manaraka anao dia aleo arinany amin'ny toerana voatokana ho an'izay ho fanajana ny tontolo iainana sy ho fanabeazana ihany koa ny tsirairay satria miatomboka amin'ny tenanao ny fiovana sy ny toe-tsaina Kopenao zay nahita mpivoarana ny fandraisana tanana sy ny ady amin'ny fampanajana ny zondreo zaza tratra ny trisomie 21 na ny zaza manana fahasamihafana ho an'ny madatrizo iray amin'ireo fikambanana mandray an-tanan'ireo zaza trisomika izay nankalaza ny fahadimitaona nitsangana ny faranerinandro teo isan'ny manomboka resitosika ny enatry ny ray aman-dreny mananjanaka trisomika ny anivon'ny fiarahamonina na izany aza mbola maro ny ezaka andrasana amin'ny fampanajana ny zo fototry ireo zaza ka andrasana ny tohana avy amin'ny fanjakana indrindra amin'ny ministera pia andora antsika ny fanampanazavana dimy taona lasa raha nanangana ny fikambanana izay tena mbola tsisy mpafantatra ny trisomie 21 na ataontsika hoe misy mahafantatra raha zany fa mbola anisany atao hoe handicap mental na déficience mentale zany tsy resahan'ny olona mihitsy ny trisomie 21 ankehitriny kosa zany dia efa tsy menatra zany ny olona amin'ny resaka momba ny trisomie 21 amin'izao
ny atsisika atao moa zany dia fampananana ny zo mifototra izay eritreretina everina fa tokony ho ananany reto ankizy satria na manana ny fahasamihafany ny fahasembanany ary izy dia tokony hisitraka an'izay zo mahaolo izay na eo anivon'ny fampianarana zany na eo anivon'ny fahasalamana na amin'ny fiainana ankapobeny tokony hanana n'izay zo mahaolombelo izay izy. Marina fa eo finiavana iray aman-dreny atao anatin'ny fikambanana fa tena hery lehibe ho anay zany raha ohatra ka ny eo anivon'ny fitondram-panjakana sy ny ministera isan-tsokajiny manosika anay ao anatin'izay atsisika izay. Ireo vaovao nisongadina atao amin'ny page Facebook ny vaovaon'ny Kolo TV tamin'ity androany ity indray nondao raha tsika vetivety. Toy ny mahazatra dia reto indray ny vaovao nisongadina teo amin'ny page Facebook ny vaovaon'ny Kolo TV androany alatsinainy. Lera tany le temps iray saika iondrana tsy la réunion tamin'ny sidina Air Austral ny sabotsy 13 Desambra lasa teo no tratra ny fatserana natao amin'ny serana mpiara-manidina atao Nosbe saika anondrana kokaina 3 kilao sy hashish 5 kilao no tazonina ela tompony entana ary mbola mitoy ny fanadiadiny. Ankoatr'izay, 900 ny vidiny angovo ny taona 4 noho ny fahabetsahan'ny solika eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Idina hatrany amin'ny $10 ihany koa ny vidiny Brant noho ny fahabetsahan'ny famokarana. Nisy fiantraikany ary nanova ny fandaniana ny fiainan'ny fanjifana solika nataon'ny indostria sy ny lafin'ny fitaterana maneran-tany. Fananao fanambarana ny force de défense et de sécurité na ny vondrikero any filaminana sy fandriampahalemana fa nisan'ny nampiditra fitaovam-piadiana teto Madagasikara i Mamy Ravatomanga ka izany antony fisavanany tranony izay niahiahina mety ny tobiany ireo fitaovam-piadiana ireo. Anisan'ny nisongadina tao amin'ny pejany koa fa adiny 10 mahery no anaovan'ny fiara fitateram-bahoaka ny lalana 17 km Bealanana makany Ambatosia amin'izao fiatombohan'ny fitaopahavaratra izao eny amin'ny RN31. Androany hindrao Antanamboly 20 km miala ny Bealanana ny toeram-piatsonana no ny faratsy ny lalana miditra ny tanàna. Tafakatra 4 alina ariariany koa ny saran-dalana Bealanana. Mijaly ny mponina manoloana ny zavamisy ka manao antso amin'ny fitondram-panjakana izy ireo. Iverenantsika vetivety ny vaovaon'ny fahasalamana. Resy lahatra mifanaovana fandrindram-piterahana ny reny ao amin'ny Fokotany Sarodrano distrika ny Toliara Faharoa. Isan'ny mandresy lahatra azy ireo ny fahasarotany fiainana ka tsy tokony teraka maro sy ny fisorohana ny voka loloatra ihany koa. Andao rahantsika ny antsiprian'izay. Resy lahatra amin'ny fanaovana fanabeazana izana ny reny ao amin'ny Fokotany Sarodrano, commune Saint-Augustin, distrika ny Toliara Faharoa, faritra Atsimondrifana. Anisany mandresy lahatra azy ireo ny fahasarotany fiainana ka tsy tokony iterahana maro sy mba handrindrana izay fiterahana izay raha ny fanazavana. Tsy ankamaroa ty ampela Sarodrano aloha le tena manao an'io. Atsika hoe 80%, vasavasa 20% tsy manao. Misy tena tsy maharaky le isany manaraky d'entrée ka tsy maintsy ho teraka avao isan'andro saky eo ty raiky mbo tsy be fa teraka koa samy milahatsy atao escalier avao ndrozy ka tsy mety ka ho henany io fa be anakoreo mba manabe itsy aho zay koa vao miteraka ary fiaina koa fa miasarotsy tsisy ty ameloma azy de soa ihany le fanabeazandray zay. Etsy ankilany eo ihany koa ny resaka voka loha loatra ka manentana ny reny eny Sarodrano hitondra ny zanany anao fanabeazana izany rehefa hitany fa efa miaraka amin'olona raha ny fanazavana atrany. Misy tena kadra kelikely vao miaraka amin'olona efa anak izay fa ny fisia iny lafa i haity reniny fa hoe manao any raha iny misy ty fa mitray mandreny ro manday zay nao andesiko ndapitaly roy hanovako an'izao mba hitandremanao azy mba tsy hiterahanao mba mandiny taony tena ampy tao zay vao miteraky zay mahatonga ty aja 15 afa teraky satria tsy manao fisa iny. Malohany izany anefa misy ireo reny mazoto hanao fanabeazana izany sangitojo olana eo amin'ny tsy fahazakana izy ireo izay tsy manontany toro-hevitra ny tokony ho fanabeazana izana ataony sy ho zakany any amin'ny mpitsabo raha ny nambarany. Nampirisikahy safezany zao fa niteraka aleo amizay zany zao manao fisa so amizay mba fiarovako ty vatako zany mba tsy ho teraky ndraiky nanao implano tsy za de boka amizay plano iny tsy zaka farany nalako de nanao pikira amizay zao tsy zakako avao koa fe ataoko avao mba hafahafa zany fa tsy malaky plano le fanataoko avao zany hoe mba ataoko ty vasa ho zakako tsy nanontany azy zany fa zavany safidy hoe hanao plano le lafa nalako plano tonga de atao pikira keo vasa mba ho zakako.
araka izany dia zava-dehibe ny fanatonana mpitsabo mialohan'ny hanaovana fanabeazana izana ahafantarana ny mety ho toebatana. Ny CSB ao amin'ny fokotany Sardrano izay ahitana karazana fandrindram-piterahana toy ny piqûre sy ny implant ary pilule. Ka zazavavy 5 taona no zandriny indrindra manao izany any an-toerana araka ny fanazavana voaray. dia izay ihany koa no entina manakatona ny fampalalam-ba avao any androany anaiza misy anao ankasitrany ianao nanarak'izay hatramin'ny farany mandra-pitafa ao amin'ny raha-pitondray ary veloma tompoko. Assurance Art, Dimampolo taona ny ilanao. Ça a présenté Nivava. Tout pour transformer vos projets en réussite. Cette année, donnez vie à vos projets avec nous. Global Ciment no ambadika ireo nofinofy, ireo rindrina voatsangana ary ireo fotodrafitrasa sy ny lalana rehetra. Global Ciment, ho mafiorina no avy. Salama tompoko, tonga soa tamin'ny Pegasus e. Zay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voanja fiafy. Ça a présenté Nivava. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.